Fitiavana trano tompoko lasy tompoko vavy no androsoana ho an-tokantranonao amin'ny tsy zomalina ity miarabanao manaraka ny fahitalavitrak'olo sy ny fandaharana ankitsipo. Mbola ny raharaham-pirenena sy ny raharaham-pifidianana filoham-pirenena izay mbola miteraka resabe amin'izao fotoan'izao no hitondrana jefitra tao anatin'ny fandaharana androany izay nanasana manokana ny filoha lefitra ny Vomiera Mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny CENI Andriamatoa Thierry Rakotonarivo miarabanao ary misaotra amin'ny fanekena ny fanasana ao anatin'izao vanim-potoana izao. Dia faly miarahaba ny mpanaraka ny televiziona Kolo sy ny fandaharana Ankitsipo ary misaotra ny tompona andraikitry ny fandaharana nanasanay manasa antsika mpanaraka ny fandaharana aharitra hatramin'ny farany. Vahiny faharoa ny fandaharana Andriamatoa Rason Pascal mpanjinika ny raharaha politika ary mpitarika ny vovonana politika ihany koa jery lavitra ho an'ny Madagasikara na ny JLM. Miarabanao Pascal. Tirina fiarabanina ho antsika isa-tokantrano ary miaraba ihany koa ny vahiny mpiara-mitafatafa eto anivon'ny fandaharana Ankitsipo eto amin'ny Kolo TV. Mankasitraka ihany koa ny fahitalavitra tamin'ny nanasana misaotra tao. Toy ny mahazatra anaraka fanazavana iray avy hatrany isika mahakasika ny fialan'ny ireo pomba ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo ao anatin'ny fanaraha-maso ny fifidianana eny anivon'ny CENI. Izy ireo moa izay nasaina tamin'ity androany ity kanefa noferana aloha nijanona ny serasera noho ireo fanambarana izay efa natao teo aloha. Ary avy hatrany izay fanazavana izay. Ny solotenan'ny kandida Andry Rajoelina manara-maso ny fizotry ny fifidianana amin'ny ankapobeny ary indrindra ny fikirakirana ny fandisam-bato eto amin'ny CENI dia manao izao fanambarana izao. Rehefa nitoetra eto amin'ny CENI andro aman'alina nanomboka ny 7 Novambra andro ny fifidianana, rehefa nanao ny dingana samihafa ahafahana mandatanteraka tsakany sy andavany izany fanaraha-maso ny fandisam-bato izany, rehefa nolavina ny fangatahana natao ambava antsoratra hanara-maso ny fikirakirana ny voka-pifidianana indrindra ny ara-informatika mahatsapa ny solotenan'ny kandida Andry Rajoelina fa tsy feno ny fepetra ahafahana manara-maso ny fandisam-bato ataon'ny CENI, tsy mangarahara ny fikirakirana ara-informatika misy atao amin'ny CENI. Sarotra nametrahana fitokisana amin'ny voka-pifidianana vonjimaiky mivoaka ankehitriny. Noho izany, izahay solotenan'ny kandida Andry Rajoelina numéro 13 eto amin'ny CENI dia voalohany tsy afaka manamarina ny voka-pifidianana avoakan'ny CENI ankehitriny. Faharoa, miataka amin'ny fanaraha-maso ny fikirakirana ny fandisam-bato eto amin'ny CENI. Izay ny fanazavana nentin'ireo mpanara-maso avy amin'ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo hitodika avy hatrany ato amin'ny Pascal Rason aloha mampanjinika sy hoe ao anatina vovonana politika izay raha mijery ety ivelany ny mpanara-maso miteraka resabe ary mampiahiahy misehatra ankehitriny ny famoahana voka-pifidianana avy amin'ny CENI hoe misy osika. Manahoana ny fomba fijerinao manokana an'izay? Ety am-boalohany mitabataba aloha ny olona rehetrarehetra mahakasika ny atao hoe fomba fiasan'ny CENI araka ny anarahantsika azy amin'ny haino aman-jery isan-karazany. Raha ataoko hoe fijery ambangivanginy alohany dia hoe ireo le fanehoan-kevitra maro isan-karazany ataon'izay olona mieritreritra nazo hoe ao anatina tontolo politika dia le izy taratra le faharefoana marefo le tontolo politika eto Madagasikara, ohatrany hoe mbola misy karazana ambikambina fahasorenana nandritry ny tantara politika nilalofana tato anatina vanim-potoana vitsivitsy atao hoe tena misongadina amin'izay nge dia hoe ny eo amin'ny pomban'ny kandida Andry Nirina Rajoelina sy ny pomban'ny kandida Ravalomanana manodidididina eo no tena isiana atao hoe fifamaliana ady-hevitra matanjatanjaka mahakasika ny atao hoe fomba fiasan'ny CENI moa no tena votoatin'ny fampiresahana tahaka an'ilay narahantsika foaingana teo.
ny fanontaniana mipetraka fotsiny raha ao-tsaiko zao raha tonga ao-tsaiko tampoka dia hoe tsy fantako ho nivoan'ny CENI hoe izy ireny moa zo sa ataoko hoe zon'izy ireo tsirairay sa mahazo manao an'izany daholo ve za koa ve ny tenako ohatra hoe amin'ny maha-olon-tsotra avy azoko atao koa ny makeny amin'ny CENI hipetraka eo amina seza anankiray eo anatin'ny biraon'ny CENI eo dia za koa tompoko mba handeha anara-maso tsy fantako izy ireny ve ny lalàna ny manome ny candidat tsirairay avy hanana solotena eny avin'ireny birao fanisam-bato na amin'ny maha institution ngeda be an'ilay antsoina hoe CENI ninona ho tenenina aloha dia ny lalàna ny nametraka fa ny CENI no tompon'ny fahefana mikarakara ny fifidianana fa toa rehefa ny tena nandeha tokoa ny fifidianana dia hoe misy endrikana tsy eken'ny sain'ny betsaka indray toa tsy hanana fahatokisana ilay CENI fa zay ngamba ny anomboako azy aloha. Pointé du doigt raha zay no azo ilazana azy ny CENI amin'izao fotoan'izao inona ny fanazavana azy hoentina eo anatrehan'izay? Ny fanazavana ngamba azo ataoko hoe ilazana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao dia ny ataoko hoe ny mahazava-dehibe ny fifidianana hatrehantsika ankehitriny izany hoe andrasan'ny olona izay mety tena ho vokatra ity fifidianana ity anakinan'ny olona ny hoaviny sy ny fanantenany tanteraka ny zavatra ho avoakany ity fifidianana ity ka dia arahany maso akaiky ary dinihany tsara ka sarotiny izy raha vao misy ny zavatra somary tsy azony antoka. Ny zavatra anankiray azo resahana ihany koa dia rehefa napoizina iny teo anivon'ny CENI ny zavatra hitrangany satria ity angamba ny fifidianana izay ataontsika hoe nahitana mpandray anjara manana n'ireo kalitao feno tanteraka raha ahitana ny sokady samihafa niatrika ny fifidianana hatramin'izay. Izany hoe apetraky ny vahoaka malagasy ho zava-dehibe hiankina ny fiainany amin'ny ho avy ilay fifidianana ka sarotiny izy. Ny faharoa dia tsy lavina ary teneninay zany fa betsaka loatra ihany koa nefa ny kajikajy politika sy ny fisarihana ny zavatra rehetra zay tsy tokony ho asarotina sy andrangitana ny olona no nataony sehatra politika. Nanomboka hatrany amin'ny fanamboarana ny lalam-pifidianana. Nandalo hatrany amin'ny resaka pré-campagne. Tonga teo amin'ny resaka fampielezan-kevitra. Tonga teo amin'ny andron'ny fifidianana. Ary zao amin'ny andron'ny fanisam-bato. Ary zahay mino fa ito io na aorinan'ny fanambarana ny voka-pifidianana ofisialy aza ho ataon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Zany hoe somary be kajikajy politika ny antoko politika tsirairay avy dia tsy lay tena tombotsoa ambonin'ny firenena sy amoaka n'ilay fifidianana madio sy mangarahara no ao anatin'ny eritreritry fa dia hoe ahoana ny fomba andreseny na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Eo anatin'izay ihany koa ho an'ny Pascal miresaka fiatrehana ny zotra-pifidianana hatrany am-boalohany hatramin'izao fiandrasana ny vokatra vonjy-maika izao na nahoana nisy ve amin'ny fomba fijerinao ilay fangaraharaana izay lazain'ny CENI ombenombeny hoe ametraka ny fangaraharaana amin'ny fiatrehana an'ity fifidianana ity. Ny ratsivitsika ny tantara izay mahazatra antsika gasy dia ohatrany hoe satria ny adevitra mitranga ankehitriny zao dia hoe fifidianana tamin'ny 7 novambra dia ranona mangala-bato, ranona manao ohatran'izao, tsy mahay ny CENI na sahala amin'izany. Zay le adevitra fa tsy azontsika ialana fa raha misy ankeny atao hoe fifidianana ao anatin'ny inty 7 novambra 2024 iny nisy tantara angena nampatonga an'ilay fifidianana teo raha tsaroantsika nanomboka tamin'ireo le hoe nisy andihana solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko Tim sy ny antoko Mapara izay nivoakan'ny efitranon'ny Assemblée nationale teny Tsimbazaza rehefa nisy teo le hoe fifidianana le hoe lalam-pifidianana teo nge niteraka voalohany le ady atao hoe ady mihitsy satria
nisy fofopofona hoe ohatra ny tsy mazava ny fomba nandanina n'ilay lalam-pifidianana sy ka misy tantarany arahantsika nanaraka reny toy hatramin'le hoe tonga amin'izay niteraka ny nanomboka ny 20 aprily laza anao tatitra teny amin'ny kianjan'ny 13 mai ny le front anankiray le antsoina hoe 73 député na le hoe député amin'ny fanovanana ny tsondry zareo azy tamin'izany dia teo suiten'izay rehetrarehetra zay ty fifidianana zay mitranga nataontsika ny 7 novambra teo ty satria tafiditra ao anatin'ilay atsonony maro hoe élection anticipée fifidianana naroso izy ty mahakasika an'ilay fanontaniany namana fehizoro hoe izy ohatrany hoe zavatra prévisible zavatra ampozina daholo ihany zao zavatra zao ny mahaliana kokoa zany zao dia ty anontany hoe hatramin'ny fanapa-kevitra zay niarahan'ny vahoaka ataoko hoe ny malagasy amin'ny ankapobeny satria isika no nisafidy an'ilay hoe naroso ilay fifidianana vonona ve ny sy CENI sa na tsy aro nododosana sa naninona koa nefa ny CENI tsy ny teny raha tsaroantsika ny 4 jona nge 4 jona 2024 ny voatendry ny premier ministre ankehitriny Andriamatoa Tsay Christien dia ataoko hoe andro ray roa taorianan'izay ny fifamindram-pahefana teo amin'ny CENI premier ministre teo aloha Mahafaly Olivier Solonandrasana laha tenin'ny premier ministre ankehitriny tamin'ny famindram-pahefana dia hoe ny mission ina ny andikanan'izany mission dia hoe anao an'ilay fifidianana madio mangarahara ikeny rehetra inclusive élection inclusive sy mba hoe tsy teraka savorivory aorinan'ny fifidianana taorinan'izay nipetrapetraka ny CENI tsy nitsahatra nangataka ny tetiandro avoaka ny fanjakana tany inge dia efa nisy adevitra maro be mahakasika an'ilay teo ihany koa ny atao hoe ny Andriamanatsoa Tabera ilay teny amin'ny filakevim-panjakana mahakasika an'io azo atao ve manemitra ny datin'ny fifidianana satria na ilay nilazain'ny lalàna hoe 90 andro itsonan'ny mpifidy ary tsy voaresaka daholo zany hoe miangona ilay adevitra sy ny frustration teny anivon'ny tsirairay na zany ireo candidat mieritreritra hirotsaka ho fidiana na ireo pomban'ny candidat tsirairay avy na ny vahoaka amin'ny ankapobean'izay tena atao hoe tompona andraikitra voalohany sy tompony fahefana voalohany ao anatin'ny raharaha-pifidianana filopirenena dia tsy dia atao hoe mahanaitra tsy atao hoe mahagaga loatra raha ambony be tahaka izao ny fisian'ny adevitra mahakasika an'ilay fikarakarana ny fifidianana 7 novambra ny tena ifaharan'ny rehetrarehetrarehetra moa dia nareo anivon'ny CENI satria nareo koa no nitendren'ny lalàna ikarakaran'ilay fifidianana dia zay ny zava-misy ankehitriny raha atao lecture tsotsotra le izy avelantsika maly an'izay faneho-kevitra Pascal zay Andriamatoa lefitra ny CENI fa sady hanampiko anazy ihany koa le isan'ilay hoe miteraka resabe amin'izao fotoan'izao ilay hoe samihafa ny vokatra sy ny PV avy ao amin'ny CENI sy ny any amin'ny quartier général ny candidat tsirairay avy indrindra fa ny larana 720 sy ny 520 dia manahoana nefa ilay PV lazaina fa autocopie ahoana mikasika an'izay inona mahasamihafa n'ireo vokatra ireo ny fanontaniany namana Pascal teo amin'ilay hoe vonona ve ny CENI tamin'ny vanim-potoana ny lazana ny datim-pifidianana satria naroso mialoha ny fifidianana ny CENI tany amin'ny volana jiona tany hoany dia efa nanao fanambarana ary nanao sosikevitra 3 tamin'ireny taorian'ireny savorivory zay voalazany teo ny amin'ny hoe ary tsy misy afa-tsy anaky 3 zay ihany moa no izy na ho aroso alohan'ny fotoana ny fifidianana na ho atao amin'ny vanim-potoana feran'ny lalam-pandrenana na ahemitra ny fifidianana ka za era tamin'izany efa niresaka ny hoe manomboka ny 7 ny volana aogositra dia efa azo tanterahana zany fifidianana zany raha arosontsika alohan'ny fotoana zany hoe ny fahavononan'ny CENI dia tsy nisy zavatra namperitreritra tamin'ity daty ny 7 ny volana novambra ary raha ny fanatanterahana ny fifidianana ny arahantsika nahita ny fanambarana nataony ny vondrona mpanaramaso ny fifidianana ary saika izy rehetra ny amin'ny hoe nizotra tsara tamin'ny pilaminana ny fifidianana teto Madagasikara nisy ihany ny resaka hoe resaka markery ny resaka tsy fampiana bulletin ny resaka tsy afaka zany amin'ny fifidianana teto Madagasikara tsy afaka ilaza mihitsy tsika afaka milazan'izany tsara satria tompony andraikitra teo anivon'ny ministère ny atitany ny andraikitra ny fifidianana tamin'ny mbola zay ny andraikitra fa tsy nisy zany fifidianana hoe tsy nahitana tsy fahalavorariany zany
ka tena lavorary 100 isanjato ary ny tsy fetezana rehetra nitranga tamin'io ohatra ny tsy fahampiana bulletin afaka adiny ray adiny roa dia tonga ny bulletin fanampiny ny hoe marqueur ny nampiasaina dia nahitsy afaka ora vitsivitsy ny hoe ataovy le stylo fa manjary mitakosina sy ny sisa betsaka zany ny zavatra azo narenina fa tsy niteraka akory ny tsy fahalavorariana tanteraka ka ny mangarahara dia izay ara no rehefa tena nandinika izay dia ohatra ny te eritreritra ary zay io hoe tena atao hoe victime n'ilay fangaraharahanay loatra ny seny satria araka ny teny Andriamatoa Pascal teo ary tsy hisy angamba zany hoe seny na HCC ka hoe tongavy ianareo hiditra ato amin'ny trano fiasanay dia mipetraha eo dia jereo avokoa zay zavatra ataonay zoan'ny délégué ny candidat sy ny mpanaramaso ny fifidianana dia any amin'ny andro mpifidianana amin'ny fanaterana ny vokatra fa rehefa mikirakira ny vokatra ny seny dia mba raharaha anatiny zay efa misy ny fampahafantarana ny vokatra alefa ary efa misy ny fanomezana azy ireo zay tadiaviny kanefa moa dia ataoko hoe ireny ny zavatra nitranga ary tsy manome tsiny izany izy zay fa misokatra hatrany ny seny ary zay indray dia mandry ny feo ny fieritreretanay ny amin'ny hoe tena mangarahara tanteraka ny fomba fitondranana ny fikirakirana ny voka-pifidianana ao anivon'ny seny ankehitriny raha sitraky fehizory dia mba tiako fanakalozana kely amin'ny Andriamatoa vice président ilay faneho-keviny teo ny teninao voalohany dia hoe ny mieritreritra ny seny hoe manametraka mangarahara eo anie no mahatonga ny adevitra Andriamatoa filoha lefitra satria eo ihany koa le hoe anisan'ny nakasitraka atao hoe na rahantsika vahoaka rehetra nanaraka aloha ny ohatrany hoe ny faneho-kevitry ny communauté internationale fanontaniana ambi-antsaina nge Andriamatoa filoha lefitra dia hoe fa nareo nga moa miasa ho an'ny communauté internationale le est-ce que c'est au service ny communauté internationale nareo no miasa nareo tokoa rehefa manao compte rendu any amin'ny sa zay ve satria izy no nanome antsika vola mba tsara ihany ange le izy ny fahitako azy ataoko hoe betsaka ny lesoka dia lesoka ny serasera ho an'ny seny tsy mahalala ny ato vilany na ny fomba fiasanareo fa raha mipetraka amina olon-tsotra fotsiny dia hoe ny seny rehefa manao tatitra dia amin'ny mpamatsy vola azy ataontsika hoe eo le inona ny lazany zareo azy iny basket fond le hoe SACEM ohatrany hoe inona ny filazany iny soutien au cycle électoral de Madagascar mieritreritra ihany ny olona Andriamatoa filoha lefitra na tiantsika na tsy toantsika hoe mandeha eny amin'ny gazety misy 12 millions de dollars misy 15 millions de dollars mieritreritra tsy fantako fa ataon'ny seny inona vola fa ataon'ny seny iza fa ohatrany ahoana ny fomba ampiasan'ny seny volany ny fanjakana malagasy za koa zany ao anatiny ohatrany hoe ny contribuable tsy fantako ny tena marina chiffre farany 40 sa 52 milliards d'ariary avy amin'ny kitapom-bolam-panjakana normal ihany angely izy Andriamatoa filoha lefitra raha tafakatra ambony be ohatr'izao amin'izay le adevitra eo amin'ny pomba n'ireo candidat isan-karazany satria toa ohatran'ny zay mitohy amin'ilay fanontaniako teo vonona ve ny seny vonona zay raha namaliny vice président azy eny ary nanana-pitaovana sa tsy nanana-pitaovana toa ohatran'ny mena fitaovana ihany tokoa nge ny seny fa tsy fantako na hoe ny tsainareo ve ny mangara ny serasera plutôt inona ny zavatra andrasan'ny olona raha ny lafiny arabola aloha ny SACEM dia ampahaefatra ny volany mena ny PASEM satria misy milaza manko ny hoe vola be ny ohatra ny an'ny senité ny azon'ny seny amin'izao fotoan'izao raha tsy hivitsika kely dia 60 millions de dollars no vola tamin'ny andron'ny senité 15 millions de dollars zany hoe ny ampahefany mba azon'ny seny amin'izao fotoan'izao dia anaovana fifidianana filoham-pirenena fihodirana voalohany fifidianana filoham-pirenena fihodirana faharoa fifidianana solombavam-bahoaka fifidianana be ny tanàna mba hitreretiko izany ny olona mahazo 60 millions de dollars amina fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2013 ny seny amin'izao fotoan'izao 15 milliards amina fifidianana efatra 5 ao anatina 3 taona ka mba asa mba hijery angambontsika fa izahay ny seny dia afa-po ary vonona everiko fa noho ny fahaizana ny tantana zay nomenanay no nahafahantsika nanatosa
andreny fifidianana reny. Teo amin'ny lafiny ara-pitaovana tsisy nanana olana ara-pitaovana tsisy vonona daholo ny rehetrarehetra ny bulletin unique ny urne ny fitaovana rehetra vonona tamin'ny fotoana ny lana azy. Raha am'izao tsika amin'ny resaka izao tsy misy procès verbal de carence afa-tsy 5 ihany amin'ireo borao-pifidianana 2,5 sy 700 sy 4 alina. Zany hoe ity zany no kely indrindra ny procès verbal de carence, zany hoe ny kely indrindra ny borao tsy afaka nanatosa fifidianana hatramin'izay aloha. Mety azo fantarina ve ny anton'izay? Ny antony ary ny antony nahatonga an'io aza dia mety mbola hanaovana fanadihadiana satria ohatran'ny mampime ihany satria ny antony nahatonga azy dia niaraka tsy tonga avokoa ireo mpikambana tao amin'ny borao fandatsaham-bato tamin'ireo borao fandatsaham-bato reo. Zany hoe mety malaza eritreretra hoe zay moa le kolikoly ara-pifidianana resahanay misy ny teny ve izy ireo hoe aza tonga any mihitsy nareo dia teo ny fitaovana teo ny rehetrarehetra fa tsy afaka nisokatra ny borao fandatsaham-bato satria tsisy tonga teo ny mpikambana tao anatin'ny borao fandatsaham-bato. Ny mangarahara arabola dia izahay dia nametraka ny antsoina hoe sehatra ifampidiniana cadre de concertation, iarahana amin'ny mpanao gazety, iarahana amin'ny fiarahamonim-pirenena, iarahana amin'ny mpanao politika, iarahana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ary iarahana amin'ny mpamatsy vola. Isam-bolana zany misy izy io fa ny mampalahelo dia ary mila fanovana ny toetsentsika malagasy. Rehefa manasy zahay dia amin'ireo antoko politika efa mahatratra ny 200 eto Madagasikara, zarangera misy 20 na 30 ny tonga amin'le fanasana hoe satria isaky ny fotoana io zany no ilazany seny hoe anovana tatitra ary isam-bolana zany dia manao tatitra amin'ny ataoko hoe pisehatra amin'ny resaka fifidianana seny dia satria koa araka mivolazanao teo dia mamatsy volantsika ihany koa mandray andraikitra manampy antsika ao anatin'ny fanatotsana fifidianana ny mpiara-mombonantoka resam-pirenena dia gamba fanajana azy ireo ny fanaovana tatitra hoe ny vola zay nomena roa anay nge ka ireto avokoa no nampiasana azy. Ny senia dia tsy mandray toromarika na mandray baiko na mangataka toromarika avy any amin'ny communauté internationale mihitsy fa omentsika an zareo hoe ireto ny asa hitreretanay senia atao aiza amin'ireo no mba azonareo anampinanay dia izy nge no mifidy ity fanamboarana bulletin unique ty ngamba no ataonay ity fanomezana nareo hélicoptère ty ngamba no ataonay zay zany ny fandehan'ny fiaraha-miasa ao nge dia rehefa avy eo dia tsy maintsy manao tatitra tsika hoe azo tokoa ve ireo bulletin zay nampiasandry zareo an'le hélicoptère satria volany ny asa atao dia tsy maintsy ho fanajana azy mba manao tatitra aminy ianao hoe tsy lanilany foana ny volany fa dia ireo tokoa le bulletin unique fa tonga ireo tokoa fa azo ny hélicoptère tokoa le vokatra dia misotra tsara ny fiara-miasa ao anatin'izay. Somary insiste kely Andriamatoa lefitra eo amin'ilay hoe tsy tokony hitovy ve ny vokatra avy amin'ny senia sy ny avy amin'ny candidat. Misy tsilitsofina eny takan'izao mantsy hoe misy orinasa vahiny fa havanana amin'ny tao hoe fanodikodonana sy ny fikirakarana fifidianana eto Afrika ary tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mandray anjara ao anatin'ny fanodikodinana na pilotage ny logiciel ny senia manahoana mikasika an'izay. Io moa tsy afaka tonga dia hitentsika hoe tsy marina tanteraka zany satria na any amin'ny fifidiana na any États-Unis aza dia raha tsika malala io zavatra mbola manahirana ny filoham-pirenena amerikanina amin'izao fotoana izao io hoe ny fitsabahan'ny rosianina tao anatin'ilay fifidianana. Fa izao kosa zany hoe mbola anao ny fanadihadiana tokoa ny seny fa raha ny zavatra natao ao aloha dia araka ny fanazavan'ny teknisianina dia ilay antsoina hoe réseau fermé zany hoe zany sady tsy mamoaka no tsy afaka mandray zany hoe sarotra zany ny anaovana interception ho an'ilay ataoko hoe rafitra ny kajy mirindra zay ampiasaintsika eo fa na izay na tsy zay ary dia efa nandray fepetra nge ny seny hoe raha ohatra ary ka ilay vokatra zay avoaka n'ilay logiciel avy ao amin'ny seny no atahorantsika hoe sao dia amboamboarin'ilay logiciel ao lay vokatra zay vao mivoaka dia tsy izy tsoa dia zao ary zay ny nataona nomboka omaly nalainay ilay fitanana an-tsoratra zay avy any amin'ny SRMV zay natao tanana tsy nandalo informatika mihitsy fa dia machine calculé no anaovana azy ary tanana no anoratana azy dia ireny procès verbal ny SRMV ireny no iengatsika anaovana kajy andao ary ho kajitsika indray ireto procès verbal reto ho ataony fandrafetana reto manome firisan-jato avokoa ny candidat rehetra dia ho ampitahitsika amin'ilay avoaka n'ilay logiciel any seny.
dia za milaza aminareo fa nataonay zay zavatra zay nanomboka amaly arivo na dia tsy tonga ara ny candidat zay efa mba niangaviana hoe oeto ary hoe le procès verbal avy any amintsika tsiraray avy zay mampimenimenina antsika io no hoe tsy mitovy any aty aminay ny anareo a dia rehefa nataonay anefa faly milaza an'izany eto rehefa nataonay ny kajy rehetra amin'ilay procès verbal niainga avy any amin'ny CRMV zay averiko matetika fa hoe mpitsara nanao fianianana manana ny maizy azy no mitarika zany CRMV zany ary mahaleo teny tsy azony baiky tsy azony seni baikona mihitsy dia tsy mifanalavitra mihitsy amin'ilay vokatra izay navokany seni niainga avy amin'ny kirakira logiciel natao aminy na izay na tsy izay zany fa dia voarainay ny fitarainana ka dia ezaka zay ny ijery ka raha misy tokoa ny ataontsika hoe tsy fahalavorariana dia ho atsaraina amin'ny hoavy fa ny ao amintsika dia misy fomba ahafahana manamarina ny zany eo lay logiciel eo lay voka-pifidianana avy any amin'ny CRMV mbola ao amintsika ao koa ny feuille de dépouillement rehetra na ny sambato ary na hatramin'ilay vato na le bulletin unique nalatsaka atao amin'ny urne mbola ao daholo ihany koa raha ohatra ka ilaina ny hofanisanana zany antanana recomptage de voix azo atao zany rehetra zany tsy tokony isy zany ny ampanahirana na ampanahatsika fa rehefa tena ilaina zany rehetra zany dia manana ny fitaovana ahafahana manao an'izany ny seni fa saingy tsara ny manamarika fa ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny tompony teny farany amin'izany rehetra zany rehefa hiteny izy hoe avoavo ty avereny ny fanisambato azy no manapaka an'izany. Fieritreretako azy Andriamatoa Filoha-Lefitra sy namana Fehizoro dia hoe mety teboka anankiray ihany le resaka mahakasika an'le hoe piratage informatique zay moa lasa devitra be le izy any anatin'ny tambazotra maro isan-karazany any za aloha tsy afaka manamarina sy manadiso sy manana source ana information loatra ilazana an'izay fa ny eritreretiko dia hoe anankiray amin'ireo le teboka inona moa mahatezitra sa mampiseho ny fahasorenana sy ny fahatezeran'ireo mpirotsaka hofidiana na ireo mpomba isan-karazany le izy teboka ray hoy aho zany hoe fanampin'ireo le source na frustration ihany mieritreritra ny olona hoe be loatra le fitavozavozana avy aminareo seny eritreritry ny olona raha mijery an'le izy tsika hoe mety teboka anankiray ihany satria misy fanontaniana maro ihany koa Andriamatoa Filoha-Lefitra no mety na tsy ny valianareo na ny heverinareo hoe mbola misy maika kokoa noho izany no valiana nisy resaka lavabe mahakasika ny ataontsika hoe nanomboka tamin'le fivondronan'le hoe collectif des candidats ny misy hoe 25 candidats conférence souveraine ataovy an'izao ty nisy fionana taminareo seni teny amin'ny foibe teny anansana mieritreritra ny olona reny zay manome roa amby fitopolo raha sala am'izao za mieritreritra hoe satria mety hoeritreritrany tsika rehetra ho candidat kely ngamba ve le candidat dia tsy dia tena nisy importance zavatra nylazainy ohatra mirevenir makany ihany tsika zao hoe aemory kely aloha niverenako le an'ny candidat tabera tao hoe tsy keniny tsy ohatry zao maro na le resaka communauté internationale Andriamatoa vice-président ny père-raikitra américaine le hoe Edward Stewart tena anisan'ny teny hoe mivoaka ny lalam-panorenana nareo malagasy raha vao miemitra ny fifidianana maro ny fanemokevitra ny isa moa ny solotenan'ny OIF fahadosoana eo amin'ny 500 latsaka azotsika irosoana ny fifidianana zany hoe alay-panahy ihany kosa ny olona Andriamatoa Filoha-Lefitra satria fa tsikity ve satria ny vazaha no nanomeny vola dia toa ohatra ny marina fa miteny monsieur le vice-président hoe tsy mandray baiko aminy fa ny diplomatie nge tsisy hoe olona hibaiko mivatany fa mahitahita taratra ohatrany hoe lasa makany fa maro roatra ireo teboka mety tsy nitondranareo seny fanazavana nisy resaka nely mahakasika an'le hoe misy carte d'électeur any 12 millions commandina zay manana profo fa tsy mamaly ianareo nivonseny makaiza mahakasika an'ireo le hoe lantany ny candidat hoe aiza daholo misy ny bureau pifidianana le 24 852 rehefa taty akaikaiky ny data fifidianana le izy vao fantatra fa zany ve moa Andriamatoa vice-président tsy azo lazaina meloha hoe ny fifidianana aria Andranomaria Nosy Bienal dia eo amin'le fokotany zao eo amin'izao ary ny anankiray koa teo amin'le fisina resaka le hoe bureau de vote fictif amin'ny fiteninareo azy hoe tsisy akory mahatratratra any amin'ny 4 arivo raha ny filazan'ireo candidat potsika tantarana raha tsika daholo zay dia mety heveriko hoe
manazava sa explique izy mivazaha lay karazana zava-misy ankehitriny miritona ny candidat pomban'ny atsy miritona ny pomban'ny candidat ratsy zay hiala ozy izy mipanohana ny candidat Andry Nirina Rajoelina hiala tao amin'ny fanaraha-maso zay tsy mbola mivalinao moa le fanontaniako teny amboloha hoe l'izy ve droit en chaque candidat sa afaka manao an'izany koa ve ny candidat hafa ohatra hoe ny laharana fa folo fitoerany fanontaniana maro ianao eto le valiko angamba le farany teo ny amin'ny hoe zony le candidat dia tsara ny manamarika fa asa moa le andikako an'le hoe faveur zany hoe tena tombony omena antsika rehetra izay le hoe fanaraha-maso tena eo ifoto ny fikirakirana ny voka-pifidianana eny anivony seny izay tsy misy zany ao anatin'ny didy amandalana milaza fa dia manana zo hiditra ao anatin'ilay fikirakirana tanteraka ny voka-pifidianana ny solontenany candidat ny zony dia tsotra ny hoe afaka manao confrontation na PV zay zany dia zony candidat lalàna vaovao zany milaza an'io taloha tsy azo atao zay fa zay ny mahatonga anay ny hoe mamoaka vokatra isa segondra raha ny lalàna nge Andriamato Pascal dia manery ny seniny hoe amin'ny faharoapolo ny volana novambra vo mamoaka voka-pifidianana tsy misy mihitsy ao anatin'ny lala-pifidianana ny hoe tsy maintsy avoaka anareo vo valide ny vokatra dia tonga dia eo no tokony fantatry ny vahoaka amin'ny faharoapolo ny volana novambra ny fotoana nefa zahay vo ekena eo le vokatra dia tonga dia misy écran zay eo tonga dia voaka vo valide tonga dia fantatra zany hoe ohatrany hoe ao an-trano ihany zany le olona mahita an'lizy eo amin'ny écran mahita an'lizy any amin'ny internet mahita an'lizy ary omena vokatra isaky ny amin'ny enina ora efa atao tombony fa tsy zoan'ny candidat zany fa dia amin'ny anarany mangarahara teo moa nisy resaka ny hoe nisy ihany ny zavatra taloha fa ohatrany tsy ny raharahiny senia tena mbola averiko fa lasa lavitra loatra raha senia tamin'ny fienonany olona mafy angeny nahazo anay tamin'ireny le hoe fa inona no idiran'ny senia mamory ny reto candidat collectif ana candidat reto tena te hanonga-panjakana ny senia raha tadidinareo satria nitabataba ny tatso dia zay senia hoe efa foto-kevitra napetratsika ny hoe iaino ny hevitry ny maro ka amintsika tsisy candidat lehibe sy candidat kely atsoivy reo candidat 20 reo eo amintsika raha tadidinareo fa tena mafy nahazo anay tamin'ireny ary tsy hiteny aho hoe inona ny telefônina sy ninona nahazo anay tsy ho teneniko hoe aveza naveza hoe inona ty ataonareo ty nareo nahita tsara ny tapahana ny radio tamin'ny satria zahay dia mangarahara nalefanay en direct reny feonan'ireny taiza nisy nanao an'izany dia tonga ny latsaka ny baiko avy re tapaho io zao tapaka indray dia avy eo namaly reny ta dia mandeha indreny tapa zavatra ohatran'ireny ireny ve dia mbola filazana fa tsy niaino ny feo efa nihoatra ny tokony hisy ary nataonay tamin'ireny manaraka an'izay ny amin'ny hoe le birao fandatsaham-bato io izy io zao hitatsika izy io zao 20 zao ny tsy tonga 10 ny tsy nahatonga procès verbal ary reo tsy nahatonga procès verbal reo ary tsy hoe fictif fa teo le BV fa tena azo lazaina hoe tena asana kolokolo na sabotage na inona fa dia tsisy tonga fotsiny izy 10 dia mampalahelo le vahoaka mifidy fa reo zany zao le 24 852 bureau de vote dia miandry zany zahay zao hoe aiza ary le fictif andresantsika akoatra n'ireo 10 zay nanaovana procès verbal satria tsy tonga ny voka-pifidianana mikasika ny hoe ny fiombonam-be resam-pirenena za dia mbola manamafy etona ny fahaleovan-tenany senia ao anatiny zay zavatra rehetra zay fangatahana be dia be zay nisy ozy Andriamato Pascal hoe tsy nenoina tsy natrany zao nge ny zavatra efa anatin'ny mangarahara antsika dia reo resahany tsy maninona zao vokatra zao zavatra resahako zao fa ary teto amin'ity fandaharany ity mihitsy tany amin'ny volana jiona tany ho any rehefa nivoaka ny didim-panjakana manaiky ny mpifidy an-datsabato décret portant convocation des électeurs dia efa nilaza teto hoe ny senia dia mieritreritra fa mbola misy 3 tapitrisa mpifidy tsy voasoratra anarana so dia tokony mba mbola hanao tsika révision spéciale na lisy-pifidianana tamin'izany nazavaiko teto amin'ity fandaharany ity ny hoe tamin'izay mbola atao ministère ny antany ny taloha lalàna taloha valambe efapolo aorinan'ny fivoahan'ny didim-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato dia misokatra indray lisy-pifidianana anaovana antsoina hoe révision spéciale
ary tsy mikatony io lisym-pifidianana io raha tsy 10 andro mialohan'ny fandatsaham-bato teto antena zany izy zany fiarahamonimpirenena mba nanohiny an'izay hevitriko zay tamin'izany fotoana zany izy zany antoko politika mba nyrelaye an'izay hevitry ny seni zay tamin'izany fotoana zany zao tsika tsy zao moa zany fa hoe roa herinandro sa firenandro talohan'ny fifidianana efa vita impression avokoa ny lisym-pifidianana rehetra efa tonga any am'fokotany avokoa ny lisym-pifidianana rehetra zay vao hoe sokafo ny lisym-pifidianana zay zany a ny olana eto amintsika fa ny seni tompoky lasy tompoky vavy dia tsy miala am'le foto-kevitra ny hoe miaino ny rehetra ary miasa ao anatin'ny mangarahara fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàna raha nisy ny lalàna Andriamato Pascal raha nanana fahefany zay nanokatra io lisym-pifidianana io misokafana io raha nanana fahefany zay anao an'ireny zavatra nangatahan'ny olona rehetra reny ka hitanay fa tokony ho azo atao dia natao io zany dia misokatra ny adihevitra zany zao hoe atraizany tena fahefany seni eto amintsika zany zao zany dia manaprofo ny tokony mbola raha ohatra ka tena tiatsika tokoa ny anana an'izany rafitra maly eo tena isana ny fifidianana zany zao dia manaprofo fa tsy ampy ny fahefany ny seni eto Madagasikara. Somary efa nyresantsika atao anatin'ny fandarana ihany koa zay fahaleovan-tena sy fahefana nanany seni izay fa miresaka n'ilay collectif de candidat sika teo omaly dia nanao fanambarana ireo vovona ny candidat 520 ireo solo tena vitsivitsy tamin'izy ireo moa tonga ny voro omaly tao amin'ny trano Andriamatoa filoha teo aloha Didier Ratsiraka nanao fanambarana fa tokony foanana ilay fifidianana filoham-pirenena ny tontosaina ny 7 novambra teo iny asa inona no azo andikana sy andraisana an'izay Pascal? Tena sarotra be ilay izy satria ho anay ao anivon'ny jery lavitra ny Madagasikara ny hevitra avy any amin'ny tsirairay moa dia samy manana ny lanjany daholo ihany fa ny fanontaniana mby ao an-tsaina dia hoe ny ho anahy manokana aloha ny anarahako foka-pifidianana dia ilay avoakany seni isaky ny fotoana zay amoahany azy iny raha iny zany ny vakiako dia hoe raha tamin'ny valo maraina teo tany ho any amin'ny 4 millions nisan'ilay olona le hoe votan dia tsy fantako hoe manahoana indray ny zo ho an'ireo olona zay ny sahira nandeha nifidy ireo olona mahatratra 4 millions tsy fantatsika ny répartition any 4% ny rakotsy ny rabe tsy zay fa hoe par rapport amin'reto indray honao ana inona indray zany no iresahan'ilay collectif de candidat justifiena amina bazina inona le izy ahoana moa ny ahafantarana hoe za Pascal dia manana vahoaka 100 000 mety ahafahana mandrefy an'izay dia hoe partir ny nandray anjara tamina fifidianana za en tant que candidat dia nahazo vato ako 30 000 afaka miteny kosa amin'izay fotoana izay fa rariny loatra raha misy olona 3 alina orinako dia za mahazo misolo tena an'ireo olona 3 alina ireo fa ny ankehitriny za mieritreritra hoe c'est plutôt politique ange le zavatra misy amin'izao hoe politique be izy ny lafiny teknika azo edina hevitra foana compétent ve sa tsy compétent seni azo atao débat efika tsara ve ny hevitra namitrahana an'ilay atao hoe seni zany koa nge mbola adevitra hoe naninona tany amin'ny taona 9 tany ho any nge ministeran'ny atany ny karakara fifidianana tsy nindram-bola na ariary ny fanjakana malagasy nandeha ny fifidianana nandeha ny rehetrarehetra tsy anana ny fanjakana tsy anana ny communauté internationale volany gasy nahavita élection nisy alatra tsisy ala ny esprit ny créena an'ilay atao hoe seni nge dia hoe zay olona eo amin'ny fitondrana dia so ampiasan'ny ministeran'ny atany angalabato zanao vice président administrateur civil mety mitombona ihany koa ny vice versa an'izay hoe mety manao fanina koa nareo administrateur civil hoe ohatran'ny atao zay tsy efficace an'ity seni ity fa aleo ihany ty ho averina amin'ny administrateur civil tsy maninona fa tsara foana nge miadevitra mifanakalo hoe dia mifandresy lahatra ka raha ataoko hoe mahakasika an'ilay fanambaran'ireo collectif ana candidat tsy fahadosoana mihitsy satria azadiny koa aloha fa mahasamy hafan'ireo olon'ireo amin'ny olon-tsotra rehetra nge dia nirotsaka fidina izy ary anisan'ireo olona neken'ny fitsarana avy momba ny lalam-panolorenany misy tany amin'ny folo tany nge tsy nekeny zany hoe mba afaka manana privilège indray ve ny terme ampiasaina amin'izany manana an'izay kosa ankamby izy hitaky izy nandohan'ilay vola 50 millions d'ariary fa ny contenu an'ilay zavatra resahany samy manana ny heviny kosa tsy za manokana tsy andeha hiteny mihitsy hoe diso kosa zany na anjarany tsirairay satria ny farany angamba fa lava be ny fanazavako dia hoe les responsabilités tia manko manahirany iza marina ny tompony andraikitra amin'inona
rehefa ohatra ve ny citoyen anankiray am'le journ'ny élection izy vao mandeha tangorony eo amin'ny boroboky-tany tahaka ny tranga teo amin'ny fokontany andray soro na palahelo nisy ady be mifanometsiny moa le vahoaka sy ilay fokontany hoe fa maninona ny tsy aterinareo any an-tranonay fa en tant que citoyen ihany koa manana andraikitra koa ngetsika vahoaka e za zao za Rason Pascal efa tany amin'ny 2-3 volana lasa tany vao nisy ilay hoe site atao amin'ny CENI hoe azo vérifier nato ny anaranao sa tsy tena sahako milaza an'izany eto nalefako tamin'ny Facebook hoe ay za ao anaty lisitra dia za koa manana fa le izy tsotra kely manko manilika ny tsiny sy manoloka ny andraikitra zay nolazaiko hoe ny fotoana misy atsika kehitriny mbola anatina fiarahamonina politika marefo be tsika teo maika be tady hitovy amin'za Amerika ozy izy ny fitenina izay nefa ny sika olona firenena gisitra ty Afrika angamba ny amarana kosa raiso kely angamba zay tena misaotra betsaka ny amin'to Pascal misaotra betsaka satria ay mba misy ihany ny fiarahamonim-pirenena ny fikambanana toanareo mba mahatsapa ny zavatra raha izahay teo anivon'ny CENI moako zao miteny an'izany dia lazainy sasany hatrany fa hoe manilika fa zay tsy manamarina n'le tsy marina na tsy manamarina fa defa faly zahay ny amin'ny hoe misy olona na dia tsy betsaka ary ohatranareo mba mahatsapa ny hoe ilay voalaza ny andin'ny faharoa amin'ny lalam-pifidianana sy ny lalam-panorenantsika zay milaza fa hoe ny adidy l'inscription zany hoe fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana dia adidy ny olo-pirenena tsirairay avy dia tsy iverenako fa lasa ohatrany hoe manahirana le izy fa dia manasiako resaka kely azy satria ny zao isokatra indray ny lisam-pifidianana amin'ny voalohan'ny volana Desambra ho avy zao raha roto kely ray segondra fiezoro isaky ny voalohan'ny volana Desambra dia manao ny fanavozana ny lisam-pifidianantsika mifarany io vonjomaika amin'ny farany volana Febroary ary farana tanteraka amin'ny faha-12 ny volana Mai efa resahana foana eto zany tsy misy ny CENI hatramin'izay na ny fanjakana na ny CENI namerina intelo ny lisam-pifidianana any amin'ny mpifidy zany mba ho jerena ny antony nanovantsika an'izay tamin'ity ange dia satria tsika nanova biro-pifidianana noho n'le lalàna hoe tsy azo atao mihoatra ny 700 ny isan'ny mpifidy tao anatin'ny biro-pifidianana iray dia tsy maintsy nivakina zany le biro-pifidianana za zao soa ihany efa nandeha talohaloha nandeha nifidy fa za lasa tany amin'ny biro-mipokotany zay fifidiananay matetika ao Ambatobe ay za tsy ao tsony fa soa ihany zany fa nanontany dia ay niova biro fantatsaham-bato tary ny fianakaviako tany amin'ny hafa za tany amin'ny hafa ireo olona rehetra sahanay milaza an'izany ireo olona amin'ny rehetra zay milaza fa hoe tao anaty lista teo aloha nifidy teo aloha nefa lasa tsy ao tsony za sa milaza aminao Ndry Mato Pascal fa mitondra anarana folo amin'ireo olona ireo makeo amin'ny CENI ho jerentsika ao anatin'ny internet ao ireo olona ireo fa tsy amin'ilay biro fantatsaham-bato nahazatra azy hatramin'izay satria nihoatra ny 700 ny tao dia tsy maintsy nyzaraina tsy ao ireo fa any biro-pifidianana hafa zay tsy lavitra eo ihany fa zay ny antony nahatonga anay nandefa n'ilay lista hoe mba jereo rere olona jereo le lista tonga avy any amin'ny fokotany retsika jereo mialoso dia tonga ny fotoana fa tsisy tonga azoko atao hoe manapaka kely ray minitra fotsiny ny monsieur le vice président tamin'ny biro fantatsaham-bato nantatsahako vato kosa aloha Andry Matofilo lefitra teny amin'ny fokotany Tsaronenana dia tena tranga tena nisy manana karatra le olona fa tsy ao anatin'ilay boky be tena ny savaina ny rehetrarehetra tsy ao anaty lista izy fa manana karatra le olona iny zany ataoko hoe tsy velonantsika moa le détail be da zay le mahatonga ny hoe any amin'ny biro-pifidianana hafa izy any amin'ny lisam-pifidianana hafa izy zany zay le fa iny moa zany voarainy CENI le hafatra tsy maintsy isy fanabeazana ary fanarenana reny zavatra rehetreny araka volazanao teo hoe resaka teknika le izy fa mikasika an'le hoe le hoe fangatahana fanafoanana ny fifidianana zao ny CENI dia rafitra maleo tena napetraka ny andinin'ny faha-5 amin'ny lalam-panorenana ny CENI zany dia natao anomana hikarakara ary anatanteraka fifidianana mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny manam-pahefana ara-politika sy ny fanapahan-kevitry ny tompona andraikitry ny fanjakana eo anivon'ny gouvernemanta ny tompona andraikitra ara-politika no manapaka ny hoe karazam-pifidianana inona no atao filoham-pirenena sa fokotany sa fitsapahan-kevim-bahoaka ny valalam-pana sa inona rehefa tapaka zay dia ny gouvernemanta amin'izay mamaritra ny daty hoe amin'izao no atao ka miankina amin'izay ny
tanterahany zeny rehefa mivoaka ny didimpanjakana milaza fa am'izao ny fifidianana ary zao ny karazam-pifidianana atao dia manomana sy manatanteraka an'izay zeny ka am'izao tranga misy atsika zao zany tsy misy afa-tsy ny fitsarana avy momba lala-panorenana no afaka amoaka fanapahana ny am'izany fanafoanana ny fifidianana sy ny fampiamorana ny fifidianana zany ary dia ny gouvernement indray rehefa avy eo no manendry daty vaovao ka ny seni zany voarainy ny taratasy avy am'ireo fikambanan'ireo fa dia efa nilazainy tamin'zareo hoe miandrytsika ny fanapaha-kevitry ny manam-pahefana am'izany izay fangatahana rehetra ataon'ny olona ka tafiditra ao anatin'ny tandrifim-pahefana misy anay zany hoe zany fahefanay ny manao azy dia ataonay zay fezoro ataonay zay fa reo le tsy anatin'ny fahefanay kosa dia arak'izay tsy anatin'ny fahefanay zay dia ho atolotray ny manam-pahefana am'izay dia miandry ny fanapaha-kevitra raisy ny manam-pahefana am'izay zay Nsaika olona zaiko teo fotsiny hoe ao anatin'ilay resaka lisy mpifidianana sy karaha-mpifidianana teo dia tao aminay ihany koa dia nahitana an'izay hoe tsy mbola nifindra trano fa tao foana dia hatram'izay nifidy foana tamin'ity fifidianana ity. Eo ihany koa ireo olona hoe efa maty dia mbola mahazo karatra. Io moa zany lefa resahana foana ny hoe tapitra amin'ny fa 5 ny volana mi ny fanavozana lisy mpifidianana. Raha misy maty ohatra ny fa 9 ny volana mi dia efa tsy azo atao ahoana ntsony inge. Tsy azo atao ntsony sokafo indray le lisy mpifidianana dia mba fafao ao ilay olona maty. Ka ny olona misoratra anatin'ny lisy mpifidianana rehetra dia tsy maintsy mahazo kara-mpifidianana. Dia misy miteny hoe efa maty tany amin'ny 2014 le olona ka ny olana eto amintsika mitovy amin'ilay fisoratana anarana ihany Andriamatoa Pascal. Mitovy. Raha mba misy maty ny ao tokantranontsika dia mampaninona moa raha mba manatona chef de fokontany hoe Andriamatoa filohan'ny fokontany nodimandry rangahy Rahanina ka mba fafao amin'ny lisy mpifidianana rehefa tonga ny fanavaozana lisy mpifidianana. Tsisy manao an'izany fanambarana zany ange. Fa rehefa tonga ny fifidianana monsieur le vice-président ngamo fokotany afaka manao an'iny. Afaka manao an'izany zay koa tsara mariny io lisy mpifidianana amboarintsika rehetra io nge fa tsy ny seny manontolo mandefa an'ireo le ny lehiben'ny fokotany dia zao zay dia efa andefa kahiandreo any amin'ny lehiben'ny fokotany satria araka nambarako teo manararaotra kely fezora manao dokam-barotra sady an'ilay fisokafan'ny lisy mpifidianana amin'ny volana desambra zay zany zao dia efa andefa kahi sahady ho any amin'ny lehiben'ny fokotany kahi roa no alefany ray anoratana ny anaran'ny olona zay tsy tafiditra ato anatin'ny lisy mpifidianana vao feno taona zany na reo le vao nifindramonina ny kahi ray amafana ny anaran'ireo le maty sy le nifindramonina ka zao ary raha mba tsy fantatra le lehibe ny fokotany kosa ary hoe maty rahanina mba hadidin'le fianakaviany kosa no manatona lehibe ny fokotany hoe satria misy kahe efa natokana ho an'izany eo dia ireo kahe reo amin'izay zany Andriamatoa Pascal no apakary ny lehibe ny fokotany eny anivon'ny ratsamangaiky anay eny anivon'ny district dia ireo amin'izay no mampiditra azy ao anatin'le kajy mirindra anamboarantsika ny lisy mpifidianana. Efa somary efa resahantsika foana ihany moa mikasika an'izay teto amin'ny fandarana Ankitsiposy ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV manokana dia efa nanentana tsy hoe manentana arak'izay fomba fiteny azy zay moa fa ao anatin'ny fampahalalam-baovao dia manisy hatrany an'izay teny izay amin'ny tokony hoe andehanan'ny tsirairay avy manao an'izay adidy izay satria hoe resahantsika teo hoe misy andraikitry ny olom-pirenena ihany koa fa tsy hoe rehefa mbola tafiditra ao ilay olona maty dia ny seny tsy namafa an'ilay izy tao anatin'ilay lisy mpifidianana maraparanantsika azy ny fandarana sy ny ajefitra androany ao anatin'ny hoe zao poste électoral moa zany fotoana misy atsika amin'izao période poste électoral raha toka misy an'izay hoe efa nresahan'ny Andriamatoa Filoha Lefitra teo ihany hoe fizirizirina hoe samy mitady andresy andranona na andranona na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana mety ahoana ny faminavinana zao mety roso amin'ny crise poste électoral araka ny aiahany olom-pirenena sy ny mpisehatra samihafa ve isika amin'izao vanim-potoana izao Pascal. Enjana be le fanontaniana fehizoro fanontaniana ihany koa ny avaliko azy hoe rehefa samy manontany ny tena ny vahoaka tsirairay ny isambatan'olona dia hoe ny crise ve iza ny mahazo tompony rehefa misy crise iza ny mahazo tompony amina fisiana crise mbola zakan'ny firenena malagasy na tsika vahoaka gasy ve raha mbola misy crise vaovao indray ny hevitra afaka tsy mitovy satria ny olona koa izay natao tsy hitovy hevitra manontolo indrindra ny politika dia mampisaraka sy mampiombona raha tsaroko za tsy reraka mihitsy mampatsiafa tsy fomba fanaonay loatra ny mijery fitoetra raha
tonga dia le vatabeany iny resahana fa misy historique amin'ny foana ny zava-nisy azadino fa ny zavatra ankehitriny ange mbola ao anatin'ilay hoe pratika politika ankehitriny ny raha tsy tentsika hoe mpifanandrina ny candidat Jean-Louis Robinson sy ny candidat Hery Rajaonarimampianina ny taona 2024 ankehitriny lasa miara-miasa ohatra ny candidat Andry Nirina Rajoelina sy ny candidat Jean-Louis Robinson tsy fahotany zany tsisy mahadiso an'izany zay mahatonga ny hoe amin'ny politika ange mpinamana maly mety tsy ara-dalana androany mpiara-dalana maly mety tsy ara-dalana fa ny message tokana raha avy aminay dia ny hoe afaka tsy mitovy ny hevitra fa ny miditra makany amina hoe fifandranitana tsy hisiana crise vaovao indray anjara ataoko hoe anjara didy ihany koa ny miantso fitoniana ho an'ny rehetrarehetra tsy miaro ny fahatan'ny senior miteny hoe rehefa nanapa-kevitra tsika fa najoro zany seni zany dia andao hoe aloha avela manao amin'ny asany dia rehefa avy eo tsaraina amin'ny asany hoe à la fin ohatra ny incompétent le seni soloy le seni fa tsy mahavita azy fa raha ohatra hoe isamy fandrirotra hoe ny candidat Ravalomanana miteny hoe zay lany premier tour ny candidat Rajoelina iteny hoe zay lany premier tour reo olona reo no tononiko satria na tiatsika na tsy tiatsika dia résultat-na tsy fitovikevitra teo amin'ireo candidat rototo ireo niainga tany amin'ny taona 2009 angesa zava-misy zao hoe ny fanandriny izy ataoko hoe izy rotota dia tranga ny teteza mita prévu 6 volana izy iny lasa 10 taona tsy maninona fa lalana nalova ny firenena daholo tonga ny élection ny 1 décembre 2013 nyrotsaka samy nanoana candidat ray avy ireo atao hoe mpifanandrina amin'ny vantan'ireo Andriamatoa Rajoelina nanoana ny candidat Rajaonarimampianina Andriamatoa Ravalomanana nanoana ny candidat Jean-Louis Robinson dia amin'ny mpififidianana ity ary zay no mahitako mahangeza be an'ny débat amin'ity élection ity satria lasa ilay candidat rotota mibatana amin'izay no mifanandrina ankehitriny normal samy manana mipomba azy ary tsy mahagaga koa raha hoe ireo candidat rototo ireo nge ny tena lasa sujet satria ny atao hoe parti politique nge misy fifampitezana tany anatiny tsy hoe tezitra be Pascal androany dia nahita vola 250 millions dia andeha anao candidat filoham-pirenena malagasy tsy mahagaga raha ohatra ka ireo antoko anankiroa candidat rototo ireo no eny amin'ny lohan'ny lista amin'ny fifidianana ankehitriny satria manana n'ilay atao hoe base politique daholo zany candidat anankiroa zany dia zay zavatra zay mifanjohy amin'ny ataoko hoe ny fanontaniany fehizoro dia hoe hoe zay aloha dia anisan'ny olona miantso ny fitoniana tsy hisiana crise afaka tsy mitovy hevitra ny rehetrarehetra zany koa politika zay le atao hoe débat d'idée fa tsy maintsy misy issue foana fa fanontaniana le hoe sao misy olona manana intérêt hampiady antsika za miteny an'izay foana tsy sanatria fankalana ny vahiny fa mahazana tsy maninona mpahafantarana mivahoaka koa fa ny intérêt ny vazaha dia ny hampiadiny samy gasy ihany koa aloha mba hahafahana manamora ny fitrandrahana an'ireo arena maro be eto amin'ny firenentsika mpitranga zany eny amin'ireo firenena afrikanina maro ka ny anay fanontaniana ihany koa ny apetraka hoe mbola zakatsika ve le izy ary ataoko hoe hidirako amina teboka anankiray farany fotsiny dia hoe tahaka ny tany amin'ny taona lasa maro lasa nge azo atao nge ny mamatsy vola maleo tenan'ny fifidianana eto amintsika atao hoe amin'ny alalan'ilay atao hoe bonne gouvernance mamerimberina trano zahay fa WWT plaque rouge maro no mifaninanao eny Analakely eny Mahamasina eny aninona azo amidy reny dia ananatsika ny vola ampy karakarana ny fifidianana azo reo le fandanindanimpona atao anatina tsy fitondrana misy ankehitriny ihany no resahako fa reo fitondrana maro zay mifandimby be loatra ny fandanindanimpona tsy ilaina akory anika olona vitsikely atao hoe mpiasam-panjakana vitsikely no misitraka lay vola ikambanany gasy rehetrarehetra dia ny gasy rehetra miara mizaka n'ilay trosa be da be reny vola ampiasaina amin'ny sasema sy ny karazany reny indirectement trosa nge reny trosain'ny gasy nge reny alohan'ny gasy reny afaka foanany reny satria manelingelinantsika ihany koa reo le tsindritsindry vitsivitsy ataon'ireo olon'ireo metsika fitenenana amin'izay angamba ny Andriamatoa filoha-hevitra ny CNI makasika an'izay hoe aya isina crise ao aorian'ny fifidianan'izay efa voalazana Andriamatoa Pascal teo moa no hoe ary ombonako hevitra aminy ny amin'ny hoe tsy mahasoa ary tsy ahasoa ny firenentsika zany korontana aoriana ny fifidianana zany zahay dia mbola manana fanantenana ny amin'ny isiny zany filaminana zany aoriana ny fifidianana ny antony dia satria efa nizaka zavatra betsaka sy mafy mikasika nyo korontana aoriana fifidianana io ny malagasy
ary mino aho fa matoa izy sarotiny nandray anjara betsaka sady iny fa efa mananika ny any amin'ny 4 isan-jato ny mpifidy nandatsabato zany hoe fa mihoatra ny Antsasamanila dia ary matoa izy sarotiny sy be resaka ohatran'izao amin'ny voka-pifidianana io dia tena zava-dehibe aminy ny voaka amin'ny lalàna fifidianana ka ny amaranako ny teniko angamba dia ny hoe hiezaka ny CENI satria raha izao fizorany ataoko hoe fironana ao aminay izao raha ny fahitanay azy ny vokatra am-pelantananay fa tsy zahay moa ny tompona andraikitra sy manam-pahefana amin'izay dia miroso mankany amin'ny fiodinana faharoantsika ny zavatra ho ataon'ny CENI zany mba hananana fotoana satria tery le fotoana eo anelanelany ny fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa satria 5 andro monja no vanim-potoana vao nafampalezakevitra nefa na ny bulletin unique na ny atao taratasy rehetra dia any ivelany no amboarina dia rehefa nanontanytany zay dia any amin'ny 1 andro 7 andro any vao vita ireo zavatra rehetra eo ny fotoana tongavany eto Madagasikara zany hoe mety efa 10 andro 5 andro ahafahana manatitra andreo any amin'ny fokotany faran'izay enjana lavitra manerana manosy ny orana efa milatsaka raha no zany dia miezaka ny CENI mba tsy hiandry ny fotoana farany amin'ny atalata 20 ny volana novambra vao amoaka an'ilay voka-pifidianana vonjomaika satria miankina amin'ilay famoahana ilay vonjomaika ny famoahan'ny ACCN koa satria miainga avy eo amin'ilay daty amoahana ilay vokatra vonjomaika ny 7 andro fanasana 7 andro ho an'ny CENI ho an'ny ACC amoahany ny vokatra ofisialy noho izany dia milaza zay fa ty farany ty herinandro ity zany hoe na rapitso na rafakapitso dia avoaka ny voka-pifidianana vonjomaika tsara ihany ny anamariako farany ny amin'ny hoe tsy hoe fialana andraikitra fa tsara mba fantatsika ihany fa ny CENI anie dia mpikarakara sy mpanatanteraka ny fifidianana ny asanay zany dia manao zay ahalavorary ny fitaovana manao zay hampisy ny fitaovana manao zay hatanteraka ny fifidianana ary manangona ny voka-pifidianana sy mampahafantatra ny olona ny fironany zany fifidianana natao zany fa ny voka-pifidianana tompolasy tompovavy dia ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no mamoaka an'izany amin'ny fotoana zay everany azy ka aokatsika mba araka ny tena Andriamatoa Pascal teo avy alao reny CENI hiasa ao anatin'ny fitonina tsy zahay ny mamoaka ny voka-pifidianana ireo zavatra rehetrarehetra am-pelantanana ireo dia mbola ho alefatsika eny amin'ny ACC ka raha misy ny tokony ny fitoriana raha misy ny fifanolanana raha misy ny tsy fanaran-dalana hitatsika dia arahony lalàna apetrahany fitarainana apetrahany fitoriana dia avelatsika ny fitsarana momba lalam-panorenana andinika sy amoaka ny didim-pitsarany ka amoaka ny valim-pifidianana ofisialy. Ho faranantsika ny fandaharana teny farany fohy dia fohy avy aminareo vahiny saina tamin'ity androany ity somary lava teny ianao Pascal androany teny farany. Teny farany teboka ray roa telo efatra zay fe lava fohy ve zay zao atao eo anaty voafehy anatin'ny ray minitra tiam-pamaranana dia atao hoe ny olona rehetra niaraka atao hoe nitabataba tamin'ilay zava-misy ataon'ny fomba fiasan'ny CENI moa ny tena fototra ny resakitsika ny ireo mpanara-maso malagasy na ny vahoaka malagasy na ireo candidat sy antoko politika mandray anjara dia miara-mahita atao hoe tsy fetezany amin'ny fomba fiasan'ny CENI ny communauté internationale na ireo mpiara-mombona antoka ivelany kosa dia mahita fa raha ny tenin'ilay atao hoe solotenan'ny vondrona afrikana zao dia hoe c'est un processus électoral exemplaire namafisin'ny ireo namany sasany zany dia tenitsika hoe fotoana ihany koa zao anaovantsika réflexion amin'ny tokony hoe fiandrianan'ny firenen'ny gasy hipotrahan'ireo vatona sonotry ny tany ireo manam-pahaizana gasy amin'ny hiteraka ady-hevitra vaovao indray amin'ny fiarah-miasa amin'ireo vahiny ireo fa mipetraka ho mpananatra sy mpamme lesona lavatsika ny ataon'ny vazaha dia atao hoe ny mitodika amin'ny fitondram-panjakana zay misy ankehitriny andraikitra goavana eo am-pelantanan'izy ireo ny isina atao hoe stabilité fitoniana eo amin'ny firenena marina fa samy manana andraikitra ny rehetra fa mavesatra kokoa ny andraikitra zay atsoina ny fitondram-panjakana ankehitriny hijoro sy hipetraka amin'ny tena anjara andraiky ny marina teny am-piandohany dia hoe anisan'ny mission ho an'ny gouvernement ankehitriny tarian'ny prime ministre Tsay Christien ny hoe fifidianana madio tsisy olana eken'ny rehetra fanontaniana nipetraka hoe lalana misotra makaizitsika ho tanteraka ve zay fanamby na mission nampiandraketina ny gouvernement zay mijoro ankehitriny zay tsy akanavaka ary ety am-pamarana anazy dia hoe
miantso an-trany zahay toniviny jery lavitra ho an'ny Madagasikara mouvement politique zahay vovonana politika tsy zakan'ny firenena malagasy tsony any mbola isina crise vaovao ary anisan'ny mizakany mafindrindra amin'izany ny sarambabe mbahoaka madinika izay mananika ny any amin'ny atao hoe valopolo isanjato ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny raha misy zavatra antsonay dia ny ampanjakana trany ny adevitra fifanakalozakevitra ijerevana an'izay amahanany izay tsy fitovem-pijery na eo amin'ireo antoko politika mpifaninana na eo amin'ireo tompon'andraikitra maro isan-karazany mivoakasikasika manodidina izao fifidianana filoham-pirenena 2024 zao dia manatitra ny fisaorana ho an'ny mpiara-miresaka ny filoha-lefitry ny senia saotra ny fehisoro. Ny teny farany angamba dia ny fanolorana fisaorana ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny fiarahamonim-pirenena rehetra, ho an'ny fikambanana ara-politika, ho an'ny fitondram-panjakana izay nanome tanana ny senia tao amin'ny fanatontosana an'ireny fifidianana hatrehantsika ireny. Izay averina hatrany fa fifidianana izay nokarakaraina sy natao tao anatina tontolo manodidina misavoritaka. Ary angamba tsy hoe fitokafana ny tena fa raha ohatra ka mba navela nanomena tontolo manodidina ny lamina ny senia ahafahana nantosany asany mety mba afaka angamba ireo olana hafa vitsivitsy kely. Ohatra iverenako le voalazanao teo hoe ny birao fandatsaham-bato. Ny birao fandatsaham-bato angeka efa tany amin'ny 8 ny volana aogositra no navoaka ho fatapoko fatam-pirenena tamin'ny alalan'ny journal officiel, tamin'ny alalan'ny lista napetraka tany amin'ny commune, tamin'ny alalan'ny aty amin'ny septembre ny olona, aty amin'ny octobre mbola milaza fa tsy mahalala an'ilay fa io moa zany tsy iverenantsika tsony fa dia hoe misaotra antsika rehetra fa izahay eo anivon'ny senia dia mandry ny feon'ny fieritreretana. Mahatsapa ny ataoko hoe nanao na dia tsy nahavita aza ary dia mbola miangavy ny fiarahantsika rehetra ihany hatramin'ny fiafarany zao zotra-pifidianana zao satria raha io zavatra mitranga io dia mbola misy zavatra miandry antsika ny amin'ny ho avy. Mangataka ihany koa antsika rehetra araka izany mba anana ny fitoniana eo ampiandrasana ny voka-pifidianana izay averiko indray fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no tompo-kevitra amin'izany ary manentana antsika rehetra ny amin'ny hoe tsy tombotsoa ho aniza indrindra fa ho an'ny firenena ny siny korotana eto Madagasikara. Mankasitraka nareo mirahalahy ihany koa nanaiko vahin'ny fandarana tamin'ny tsy andro anty Rason Pascal avy eo amin'ny jery lavitra ho an'ny Madagasikara sy Andriamatoa Thierry Rakotonarivo filoha-lefitry ny senia isaorana feno ihany koa isika rehetra ny tokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fandarana Ankitsipo sy ny adiefitra eto amin'ny Kolo TV tahaka izao. Ity fandarana ity raha tsy ahivina dia ho hitantsika ary ho azo jerena ao anatin'ny YouTube na ihany koa ny tranokala tv.kolo.mg. Azony rehetra atao ihany koa mamerina manaraka indray ny famerenana ny fandarana ny talata amin'ny 2 ora tolakandro dia manome fotoananao indray tompo-kilasy tompo-vavy amin'ny zoma herina an'io tahaka izao miaraka amina lohahevitra hafa indray sy vahiny roa hafa. Veloma tompoko.